Amiazakazaka ny fahasimbany kolontsaina malagasy amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Averasina ny soatoavana malagasy no ny fitsokany rivotry ny fanatontoloana sy ny fahasahiranana mialalina, ateraky ny fahantrana. Amirongatra ihany koa ny herisetra ara-batana sy ara-tsaina eo anivon'ny fiarahamonina. Miasima vokatra izany ny tontolo-piarahamonina ka lasa fiarahamonina mifampiandrikendry-tohina, afeno herisetra tsy mifanaja no hita manjaka eo amin'ny fiainana andavanandro. Antony telo no mahatonga izany fahasimbany kolontsaina malagasy izany, hoy ny mpampianatra sady akademisianina Ranjatoery Arilala. Tsy misy intsony mihitsy ilay politika ny fanabeazana eto amintsika. Ny lazako hoe tsy maro toerana na tsy misy intsony mihitsy dia miariary ny hoe samy manao izay ataony. Ny ankamaroany ny ankonana malagasy amin'izao fotoana izao dia very hevitra tanteraka noho ny fahasahiranam-piainana, hanika lasa tsy dia manome lanja loatra intsony, izany hoe fieverana ny tena fanabeazana tokony ho atao amin'ny olona ao anatin'ny ankonana izany. Ny zavatra fahatelo dia ny hoe ilay fisainana tsy manome lanja loatra intsony, ilay hasina maha-olona eo amin'izay fijoroana amin'ny fahavanona toetra izay dia miha-manjavona tsy kelikely. Hiapotika hatrany ny kolontsaina sy soatoavana malagasy raha tsy mipetraka amin'ny toeran'ny fahamendrehan'ny fanabeazana manome ny fisian'ny modely-piainana eo anivon'ny fiarahamonina, mipakatra any amin'ny firenena no mampahomby ny fanabeazana. Ameriny indray io lanja ny kolontsaina sy soatoavana malagasy io. Fanabeazana avokoa ny zavatra rehetra. Miresaka toe-karena ianao, misy toe-tsaina tokony hoenty miatrika an'izany fiaren-karena izany. Fanabeazana no mametraka an'izany. Ary indrindra amin'ny fanorenana ny hoavin'ny firenentsika dia mbola fanabeazana ihany koa no fototra ahazoantsika mihevitra ny amin'izany zavatra izany. Ka rehefa samy resy lahatra isika fa zavatra lehibe izany fanabeazana atao eto amin'ny firenena izany, ahatonga ny firenentsika ho tena firenena mijoro ary miorina amin'ny maha malagasy azy, dia azo heverina fa ho afaka mandroso isika. Mampanano sarotra ny fanabeazana ankehitriny ny firoboroboan'ny teknôlôjia sy ny fitsokany rivotry ny fanatontoloana. Na izany miainga eo amin'ny ankohonana ny fitaizana sy ny famolavolana olombalona ka mitaky ezaka sy fifanomezan-tanana avy amin'ny rehetra no hatratrarana izany.